tsy azony mpivarotra ivelan'ny tsena atao ny mivarotra eo anoloan'ny tranon'olona raha tsy misy ny fahazahoan-dalana avy amin'ny tompotrano. Mifanohitra amin'izay indray ny zava-misy raha toa ka andamosina na amin'ny sisin'ilay trano no misy an'ireo mpivarotra ireo, na ihany koa miataka ray na 2 metatra amin'ilay trano ny toerana ivarotana ireo mpivarotra, hoy ny lehibe ny Fokontany abattoir. Zany hoe araka amin'ny nahafantarana azy sy ny lalàna mipetraka zany raha ohatra le mpivarotra mipetraka eo amin'ny alohan'ny aventure an'le olona tompotrano dia tsy maintsy miera aloha amin'le tompotrano dia raha fa ekely le tompotrano dia midina ao amin'ny Fokontany zay vao alefa amin'ny président marché ary président marché koa raha fa aveo midina koa mandeha manontany manafakatokotrany hoe marina ve mekenao fa olona ty afaka mivarotra eto, dia raha fa mekena dia okina dia alefana ato amin'ny Fokontany satria misy taratasy atao dia alefana Fokontany dia musée Fokontany. Fa raha ohatra hoe le olona mihoatra eo amin'ny 1 mètre na 2 mètre ny tokantrano le olona aventure zany fa miala fanitra ao amin'ny place ny commune dia anjarany Fokontany ndray na ny hors marché no mangataka ao amin'ny commune dia eo amin'izay voazeny ny Fokontany fa ok na afaka apetrany Fokontany le olona fa miaraka amin'ny hors marché dia eo amin'izay viseny Fokontany dia tsy maintsy mandalo any amin'ny commune izay taratasy izay vao petraka. Raha ny momba n'ilay mpivarotra ivelan'ny tsena tato ambadiky ny Viva Mahajanga izay nisy disadisa tamin'ny herinandro lasa iny, mbola tsy niverina ny varotra mandrak'ity androany. Voakasika ny olana io izy ireo, manelanelana n'izao raha izao ny filohan'ny mpivarotra ivelan'ny tsena. Saingindresy mampalahelo dia de tompotrano sy ireo mpivarotra nefa elanelany ny grand caniveau io toerana io dia ry zareo ndray nitsangana hanala an'ireo mpivarotra reo. Fantatray araka ny fanazavany président ny Fokontany Marovato abattoir ny lalàna ny fe an'io toerana devanture sy ny toerana mpivarotany mpivarotra hors marché dia napetraka mihitsy le izy hoe raha manoloana an'le olona eo amin'le toeram-pivarotana dia tokony mila consentiment avy amin'ny tompotrano maneky izahay. Fa kosa nefa nyty zavatra ty zavatra miataka lavitra ny io tranon'le olona izay angatana zareo anasorana an'le mpivarotra. Izahay kosa nefany tsy manda manoloana an'izay resaka zay napetraka hoe zay ny lalàna napetraka. Ankapobeny aloha tsy hitanay tena hoe lalàna velona le izy fa lalàna napetraka amin'ny Fokontany satria Fokontany no maso mandidy eo amin'ny Fokontany misy azy afana miaraka amin'ny miara-miasa amin'ny hors marché sy ny commune. Amin'izao zany dia nandray fepetra mihitsy za président ny hors marché manoloana an'le mpivarotra hoe alao aloha asitsika ny taratasy ho alefatsika ho any amin'ny commune dia ho hitatsika ny suiten'le izy. Andrasana ny mety toy ny tantara na dia efa misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpivarotra sy ny tompotrano ary ny Fokontany abattoir manoloana ny ity raharaha ity.